Navozana kosa ilay didim-panjakana mandrara sy manafoana zany ny famokarana ny fampiasana ihany koa ny arina sachet plastika ho an'ny eto Madagasikara. Tsikaritra tao anatin'ny volana maromaro ny ity didim-panjakana ity fa miverina indray ny arina sachet plastika miova amin'ny endriny vaovao fotsiny nefa izay arina izay raha nita eny an-tsena eny. Raha tsy dia hita teny an-tsena teo aloha ny arina plastika no ilay didiny voaka nandrarana ny famokarana, ny fanafarana sy famarotana sy ny fampiasana arina plastika eto Madagasikara dia tsikaritra tato ato fa niova endrika fotsiny saingy efa miparitaka eny an-tsena indray amin'izao ny arina plastika manify amin'ny endriny vaovao. Nisy araka izany ny fanavaozana ny didim-panjakana 7/20/20 amin'ny fandrarana ny arina plastika latsaky ny 10 micron na amin'ny endriny ahoana na amin'ny akora ahoana eto amintsika. Raha oharina ny teo aloha zany ny décret vaovao 2017-010 dia itovizana le hoe latsaky ny 50 micron tsy azo ampiasaina intsony fa ny manavaka anazy dia zao raha le taloha zao dia le misy tahony sy le misy tangozany fa ity décret vaovao ty dia ny sachet plastika latsaky ny 50 micron rehetra na io misy tangozany na io tsy misy tangozany na misy tahony io na tsy misy tahony io rehefa latsaky ny 50 micron dia tsy azo ampiasaina intsony. Ary inona matière nanaovana azy na biodégradable io na tsy biodégradable io na biochimie io na bioplastique io na tsy bioplastique io fa rehefa latsaky ny 50 micron dia tsy tokony ampiasaina intsony satria manimba ny fahasalamana ary mandoto ny tontolo iainana, manimba ny tontolo iainana ary tena mahatonga olana ara-pahasalamana mihitsy eo amin'ny zanak'olombelona. Dia io zany no manavaka anazy satria hitantsika fa lasa efa tsy hita any an-tsena intsony ilay sachet plastika izay latsaky ny 50 micron nefa misy tahony tsy hita intsony izay fa kosa hita any an-tsena ireto famonosany zavatra latsaky ny 50 micron fa tsy misy tahony sady tsisy tangozany. Amin'ny farany volana marsa ho avy izao araka izany ny feim-potoana farany ahafahana mampiasa ny arina plastika latsaky ny 10 micron ao anatin'ny tsena eto Madagasikara. Raha tsevina dia manimba tontolo iainana, misy fiantraikany amin'ny fahasalamana ary miteraka hatramin'ny homamiadana ny aretina azo avy amin'ny arina plastika. Marina fa 700 taona tsy aoriana vao mety ho simba ny arina plastika iray.